Dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika anio zany a dia mikasika ny fijeriko zany a ny vaksiny. Mafana dia mafana tokoa ny resaka coronavirus amin'izao fotoana izao, indrindrandrindra zany ao Madagasikara. Ka dia alohany anombohako ny resaka dia manome ny teny fampiononana ny olona rehetra izay manamanjo amin'izao fotoana izao a. Teo a ny avan'ny filohan'ny repoblika teo aloha dia Andriamatoa Didier Ratsiraka zany. Teo ihany koa ny mpanakanto maromaro a, teo a ry Tatansy sy ny tarika voanio a, sy ny sisa sy ny sisa. Misy ihany koa zany a ny donam-pahoriana amin'ireo namana, ary eo ihany koa zany a ny olona ao amin'ny fianakaviana izay midonam-pahoriana. Ka dia mamerina izany a ny teny fampiononana atsika rehetra rehetra. Mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny zava-misy zany a amin'izao fotoana izao eran-tany, indrindrandrindra moa zany ao Madagasikara, satria dia tena mirongatra dia mirongatra tokoa zany a ny coronavirus, ary indrindra moa zany a ny tena mampatahotra ny be sy ny maro a dia ilay variant na virus vaovao zany amin'izao fotoana izao a, izay mandripaka olona maro dia maro. Ny tsara homariana zany a amin'izao fotoana izao a dia ny hoe mbola eo andalam-pikarohana zany a ny mpikaroka rehetra rehetra eran-tany, ary mbola tsy misy afaka manao conclusion ny amin'ny hoe ity na ity no tena mahasitrana. Eo zany a ny hoe hipetrahan'ny fikarohana ihany koa zany a eo amin'ny vaksiny. Fa ny tenako manokana zany aloha dia manamafy foana ny hoe ny fiarovana aloha no zava-dehibe, ny fanaovana ny masaka, ny fanasana tanana amin'ny gel. Ity zany a dia gel izay vokarina atao amin'ny Jeanne Forêt Santé, vita amin'ny mandrava sarotra na ny sarô. Dia ny fanajana ny elanelana rehefa mifanerasera amin'ny olona, tsy mifandray tanana ary tsy mifanoroka, satria eo amin'ny rora zany, indrindrandrindra eo amin'ny jeune zany a no anatitra terako an'izay zavatra zay. Ny rora no tena mora zany a hoe idiran'ny virus. Dia eo ihany koa zany a ny hoe tsy fivorovoriana loatra zany amin'ny toerana izay mamory olona maro, satria ny virus dia any amin'ny taovam-pisepoana zany a no tena idirany, ary amin'ny taovam-pandevonan-kanina, ary amin'ny fo sy ny lalan-drà. Izay rehetra rehetra izay zany a no mora idiran'ny virus. Efa naverina teto imbetsaka zany a ny hoe fomba fitandrofana eo amin'ny resaka sakafo, dia mbola averiko ihany a ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana izay mitondra ny vitamine sy ny otrikaina rehetra izay afaka amelombelona ny tenanao, anome angovo sy amelombelona ny anticorps na ireo hoe hery fiarovana zany ao amin'ny tenantsika olombelona. Satria ny anticorps na ny hery fiarovana zany a no tena zava-dehibe, satria rehefa faible zany na marefo ny hery fiarovana ao amin'ny tenantsika olombelona, dia izay a no mampirongatra bebe kokoa zany a ny virus, ary dia mandresy atsika izy a, ary mahatonga ny aretina. Izay zany a no hoe tsara ho fantatritsika zany, satria dia miteraka resabe ny hoe resaka vaksiny, ny resaka hoe inona marina ny tena fanafody, miteraka resabe eran-tany
eo daholy ny discussion-ny hoe ry docteur Raoul amin'izao fotoana izao amin'ny hydroxychloroquine diabolisena moa izy teo aloha fa zao zany ohatrany hitandray fa ohatrany marina indray fa ny hydroxychloroquine dia manavitra betsaka ain'olona amin'ity coronavirus ity. Eo ny professeur Henri Joyeux izay manazava momba ny nutrition. Ao ihany koa ry docteur Béliveau aty Montréal izay nutritionniste malaza dia malaza chercheur ary mikaroka momba ny homamiadana. Ireo olona ireo zany dia samy manome ny heviny daholy amin'izay resaka hoe hery fiarovana izay sy ny hoe ny lanjan'ny sakafo ara-pahasalamana. Zava-dehibe zany ireo zavatra rehetra ireo dia ny finanana ny voankazo sy ny legioma ary ny famerana ny zavatra izay mety ampitombo ny virus zany, dia ao ny siramamy na ny sucre rapide toy ny bobo, ny gâteau, ny jus sy ny sisa zany, indrindra zany hoe ny boisson gazeuse. Dia eo ihany koa ny alcool, eo ihany koa zany ny surtout zany ny rononon'omby dia tokony ahena zany ny fihinanana azy mba hitondra ny hampatanjatanjaka ny hery fiarovana, satria ny rononon'omby zany dia mety mampirongatra ihany koa zany ny virus ao amin'ny tenantsika olombelona. Rehefa mahafepeno an'izay hoe fepetra rehetra izay ary tsindriko manokana koa zany eto dia ny anamaitso dia manampy betsaka zany amin'ny fikojakojana sy ny fakaheresana ny hery fiarovana ao amin'ny tenantsika olombelona, satria misy otrikaina maro dia maro zany ao amin'ny anamaitso. Misy ny chloroquine, ny fer, misy ihany koa ny zinc. Zany zavatra rehetra izany zany dia afaka hiarovantsika tena daholy. Efa no tanisaiko teto zany ny resaka evoka amin'ny ravitsara, ny evoka amin'ny mandravasarotra, satria ireo dia misy ny ataontsika hoe propriété antibactérien, antiviral, antimycosique izay afaka miaro ny taovam-pisefona zany. Ka misy moa zany ny hoe manakina an'ireo karazan-javatra ireo, kanefa dia amin'izao fotoana izao dia ny fahakingan-tsain'ny tsirairay no hitondra ny karazana zany hoe fiarovana ho an'ny tenany, satria maro dia maro zany no tsy mahafantatra marina zany ny mikasika an'io virus io, zany hoe virus manadala, virus tena intelligent, io virus izay hoe manafika antsika olombelona amin'izao fotoana izao. Ka rehefa intelligent ny fahavalo dia ianao izay tokony hiaro tena zany amin'ny fahavalo dia tokony ihany koa ianao zany ho intelligent, tokony arani-tsaina ianao, tokony aka ny information rehetra izay mikasika an'io aretin'io sy hoe inona no fomba hiatrehanao azy, satria na inona zavatra holazaintsika eto, vaksiny tsy vaksiny, hiditra amin'ny hoe vaksiny. Ny tenako manokana zany dia tsindriko fa tsy contre ny ampidirana ny vaksiny ao Madagasikara. Ny antony zany dia ny hoe omeo ny chance rehetra zany ny vahoaka ahafahany zany hoe mitsabo tena. Ka izay te hanao vaksiny dia afaka manao vaksiny, izay te hitsabo tena amin'ny
zavatra rehetra hoe naturel zany fitsaboana amin'ny zavatra natoraly dia avela hoe izy hitsabo-tena amin'ny natoraly, zay te hitsabo-tena amin'ny CVO, zay te hitsabo-tena amin'ny fanafody toy ny hydroxy chloroquine izay noteneniko teo, fa mametraka fitokisana goavana de goavana aho amin'ny dokotera ao Madagasikara. Mahay ny dokotera ao Madagasikara na de tsy ampy loatra raha ny fitaovana, fa indrindrandrindra zany ny tsindriko de ny hoe rehefa mila oxygène zany ny olona iray dia tokony hanana an'izay oxygène zay maro dia maro zany ny any amin'ny hôpitaly mba tsy hampisy ny fahafatesana be loatra, satria rehefa tsy ampy oxygène zany ny olombelona de izay no mamono. Ka tsindriko eto zany ny hoe eo amin'ny resaka materiel koa zany ao an'hôpitaly, satria tsy resaka fanafody, tsy resaka hoe fitsaboana fotsiny zany ny zava-misy ao an'hôpitaly, fa resaka olombelona. Olombelona no tsy maintsy mitsabo olombelona, ka tsy maintsy tokony zany ao anatin'ny fepetra rehetra izay manaraka an'izay hoe maha olombelona izay, satria raha ohatra tsy ampy ara zany ny fitaovana ho an'ny mpiasan'ny hôpitaly, ny dokotera sy ny infirmier ohatra, rehefa tsy ampy izay, tsy ampy ny epi, tsy ampy ny masaka, amin'ny fomba ahoana moa no anatanterahany ny asa izay tokony ataony isan'andro araky ny tokony ho izy sy anaovany an'izany ao anatin'ny fitiavana sy ny enthousiasme. Raha ohatra ka izy koa raha mitaitaina fa sao de hifindrany ny aretina, zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia tokony mba hojerevan'ny fitondram-panjakana aingana de aingana zany ny famahana an'izay olana izay, satria maro dia maro ny zavatra izay mifamaofao ao ambadikin'io hoe coronavirus io. Inona ny fanapahan-kevitra aingana de aingana izay tokony ho raisina ohatra dia ny famerimberenana amin'ny vahoaka an'izay hoe fepetra rehetrarehetra fitandrovan'izay, ary ny fanambiniana koa ny moralin'ny olona, asaivo miteny ny psychologue ao an-tanàna, asaivo miteny ny olona rehetra izay hoe afaka hiteny anazava akahery ny olona rehetrarehetra, satria efa adoalika ny ranobary, efa titanika no eritreretako amin'izao zava-misy amin'izao fotoana izao, ka dia tokony zany hitady ny vahaolana aingana de aingana zany. Iverenako ny ao amin'ny resaka vaksiny. Ny vaksiny zany dia tsy afaka ilaza na ny manam-pahaizana eto ambonin'ny tany, tsy afaka mbola ilaza zany zato isan-jato ny hoe resaka vaksiny, satria mantsy io koa zany dia miankina amin'ny tsirairay. Raha ohatra ka olona misy allergie ohatra izy dia rehefa ampidirina ny vaksiny mety hamono azy, nefa izay hoe allergie izay nefa tsy fantatra diany mialoha, zay zany mety ho hoe effet secondaire ny vaksiny. Ka rehefa manao azy zany ny dokotera dia tokony hisy ihany koa zany ny karazana précaution, hoe miandry eo amin'ny 30 minutes à 15 minutes eo zany aloha afaran'ny nampidirana ny vaksiny, dia efa tokony miomana ihany koa amin'ny adrénaline sy ny massage cardiaque raha ohatra ka misy zany ny ataontsika hoe choc anaphylactique. Ny effet secondaire, ny vaksiny tena fampiasa moa zany amin'izao fotoana zao zany de ny Pfizer sy ny Moderna. Ka tokony ihany koa zany ny mpitondra fanjakana sy ny
dokotera mijery tsara zany a ny hoe karazan'ilay vaksiny izay alefa avy any zany, ary tokony mbola isy ihany koa ny contrôle amin'ny laboratoire hoe inona marina no ao anatin'ilay vaksiny, satria io tsisy mahafantatra sy zavatra sitrik'ilay olona avy any amin'ny laboratoire any velany zany hoe inona marina ny tena sitriny ao. Ka zay zany a no tokony hoe hojerevana kaiky, fa tokony avela zany ny olona misafidy amin'izay hoe inona no tiany hitsaboana azy zany. Izay a mitsabo amin'ny alalan'ny ravikazo sy ny sisa zany dia tsy tokony ho sakatsakanana rehefa hita fa hoe nisy zany a ny hoe résultat izay hitan'ny vahoaka ao an-tanàna fa hoe mitondra vokatsoa ny fampiasana ny plante médicinale ohatraohatran'izao, dia tsy tokony hisy zany ny fanakatsakanana momban'izay zavatra zay, satria isan'ny ataontsika hoe ao amin'ny déontologie amin'ny médecine koa zany a dia ny hoe famelana malalaka zany ny olombelona rehetrarehetra, ny marary rehetrarehetra zany a hisafidy na anda ny fanafody izay asitrika aminy. Ary aty Amerika Avaratra dia tenenina tsara amin'ny marary zany a ny hoe izao sy izao sy izao daholo ny fanafody izay ampidirina ho aminy, manana droit zany ny olona ahafantatra an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka eo koa zany a misy ihany koa ny hoe vitamine C, ny magnésium, reny zavatra rehetrarehetra ireny zany a dia zavatra mety manampy daholo zany a amin'ny resaka prévention zany. Ary ny efa naverimberiko teto ny hoe resaka citron, voasarimakirana, ny sakamalao, efa nomeko daholo ny propriété rehetra sy ny vitamine entin'ireo zavatra rehetra ireo, ny tongolo gasy, ny girofle, efa niteneniko teto daholo zany ny propriété n'ireo zavatra rehetrarehetra ireo, fa manome hery fiarovana ihany koa, eo ihany koa ny moringa sy ny sisa. Ka misy moa zany no manakina be fahatany ny zavatra ohatran'izay, fa ny tiako atotra terneto dia ny hoe ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia ao anatin'ny fitandrovana. Ka raha ohatra ianao ve mieritreritra mandinika dia voasarimakirana ve mety hamono anao, sakamalao ve mety hamono anao, izany zavatra rehetrarehetra izany ake mba tokony hoe ampidirina ao anatin'ny saina daholo alohan'ny hoe tsy mahafantatra biby afa-tsy sahona, ka dia anambanimbany an'ireo karazan-javatra izay fanomezan'Andriamanitra anao eo amin'ny tany misy anao, ny fisininy zany ny zavatra rehetrarehetra izany maniry ao amin'ny taninao. Tokony eo zany no mampisokatra ny saitsika olombelona, satria fambara efa alefan'ny avo indrindra amintsika zao zavatra rehetra mitranga izao. Fambara ny amin'ny hoe tokony hijery bebe kokoa zany ianao hoe inona daholo ny zavatra misy ao amin'ny taninao, ny fahasoavana ao amin'ny taninao. Raha ny resaka momba ny fivavahana teto hoe afaka manampy ny olona ny fivavahana, izay akory tsy midika ho finonom-poana, tsy mandraranao andeha any amin'ny dokotera ny mivavaka, fa mampitony ny sainao, satria rehefa mitony ny sainao dia manampy ihany koa zay zavatra zay zany any amin'ny fanamafisana ny anticorps. Tsara ho fantatsika daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, satria ao anatin'ny fitoniana no hahitanao bebe kokoa ny vahaolana, ary apisy bebe kokoa ny faranita-tsaina ao aminao hitady ny vahaolana izay tokony hatrehanao. Ny vahaolana dia
hatrany amin'ny mpitondra fanjakana dia tokony hikaroka ny vahaolana, ka hatrany amin'ny vahoaka mikaroka ny vahaolana, ny tsirairay amin'ny fitadiavana ny information. Ny dokotera izay tokony hikaroka, ny dokotera sy ny manam-pahaizana rehetra rehetra hoe ahoana zany, inona no fomba hiatrehana an'ity coronavirus ity eto amin'ny tantsika. Eo zany no hitranganiny ataontsika hoe tokony ho fandinihan-tena goavana dia goavana, ary efa noresahako teto foana ny latabatra boribory. Izay no ilana ny manam-pahaizana, ny manam-panahy sy ny olona matanjaka amin'ny firenena, dia ny hoe mamany olana. Ny sarambabem-bahoaka dia natao hoe sarambabem-bahoaka izay izy, tsy izy no andrasanao hamany olana, fa izay no nametrahana anao teo, ianao mpitondra fanjakana, izay no anakaramany ny vahoakanao eo, ny hamany olana. Ianao no responsable voalohany ny fahasalamam-bahoaka. Aoka ho fantatritsika rehetra zany ny adidin'ny tsirairay manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ka tsetsatsiaritra ihany zany amin'izay zavatra rehetra rehetra izay, fa ny tiako atongafana dia ny hoe ny rehetra rehetra no miara-misalahy zany amin'ny famahana ny olana amin'io coronavirus io, satria dia efa miamitombo ary tsy misangy ny coronavirus fa mamono. Ka iverenako ny ao amin'ny resaka anticorps. Ny anticorps tompoko dia tsy misy famantarana an'io ary mbola tsy misy fitiliana an'io hoe matanjaka ve sa osany ny anticorps ny olona iray, fa ny fantatra fotsiny aloha dia ny hoe ny karazan'olona marefo dia eo ny asmatika, eo ny olona miakatra tosi-dra, eo ny olona voan'ny cancer, eo ny diabetika, eo ny olona izay efa manana problema eo amin'ny fitaovam-pisefona, eo ny olona voan'ny fatigue chronique na ny dépression nerveuse, eo ny olona mikorota-tsaina. Izany ny zavatra rehetra rehetra izany zany dia ao anatin'ny ataontsika hoe marefo, indrindrandrindra koa zany dia ny olona ao anatin'ny ataviasana be loatra, satria ny hery fiarovana zany dia manodididina zany ato amin'ny kibontsika ato ny tena misy azy zany. Ka rehefa feno tavy be loatra koa zany ny kibo dia mampihena ihany koa zany ny hery fiarovana ao amintsika olombelona zany zavatra rehetra rehetra izany. Ka misy ihany koa zany ny proposition avy ety amiko ny amin'ny hery fiarovana dia manana zany misy ny atao hoe zinc. Ity zany dia afaka jerevana any amin'ny pharmacie aty Montréal aty Canada moa zao dia betsaka zany ny comprimé de zinc hita eny amin'ny Uniprix, Jean Coutu sy ny sisa ny Pharmaprix. Any Madagasikara moa tsy fantatro, jerevo ihany any amin'ny pharmacie, fa mitondra hery fiarovana betsaka koa ny finanana ny comprimé ny zinc, satria ny zinc zany dia izy zany no ohatry hoe manakana ny virus zany tsy andeha hiataky ny cellule any amin'ny fitaovam-pisefona, tsy hiataky ny cellule any amin'ny fo, any amin'ny fitaovam-pandevona-kanina sy ny lalan-dra. Miaro dia miaro zany io comprimé de zinc io. Ka raha ohatra moa ianao hoe efa mandray fanafody hafa dia ohatra hoe 30 minutes zany alohan'ny andraisanao an'ilay fanafody, ohatra ianao fa mihinana anti-hypertenseur ohatran'izany zany dia alohan'iny zany no andraisanao ny comprimé de zinc. Ka
comprimé de zinc ray isan'andro zany no tokony hohaninao. Dia toy izay no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.